Manolotra ny arahaba tompoko. Tsy ho maro toerana ny atmosfera any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara araka izany dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety harankotroka ny any amin'ny faritra iny manomboka androany alina mitohy hatramin'ny faran'ny herinandro. Mety hitatra hatraty amin'ny afovoantany aza moa izay orana tandrifin-drahona izay amin'izao faran'ny herinandro izao. Ny orana malefaka efa mahazatra noho ny varatra aza aty amin'ny morotsiraka Isava, Analanjorofo ary Atsinanana moa dia saika mitoetra hatrany ato anatin'ny rona 3 andro avy. Raha mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana firy aloha amin'ny ankapobeny fahatombanana amin'ny fiandohan'ny herinandro no isy fiakaran'ny miandalana ny maripana saika manerana ny Madagasikara. Raha ny vinantoetra ny andro amin'ny rampitso maraina jerena amin'ny Antsipiriany dia azorana malefaka ny aty amin'ny morotsiraka Isava, Analanjorofo ary Toamasina. Isy tandrifin-drahona ny Voamaraina, ny morotsiraka ny faritra Ivatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa kosa dia ifandimby ao ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandro indray araka ny efa natsidika teny am-piandohany dia miandrandra oram-baratra ny any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny, izany hoe aty Matsiatra Ambony, Iorombe, Atsimo Andrefana, Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana ary Fitovinany. Andrahona mety arahana orana malefaka indraindray ny aty amin'ny faritra Ibongilava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra ary Moromania. Ny orana malefaka efa mahazatra any amin'ny manodidina ny Analanjorofo moa dia saika mitoetra hatrany amin'ny fiafaran'ny tolakandro. Andrahona mety arahana erikerika kosa ny Analoatra Mangoro sy ny faritra Atsinanana. Ny faritra hafa omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hisy tandrifin-drahona iserana indrindra ny alina manodidina Nosy sy Samborano. Raha mahakasika ny maripana dia eo amin'ny 4-30 degré ny maripana ambony indrindra any Beroro, Maheva Tanàna ary Antsohihy. 2 na 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Amin'ny vinantoetra ny andro ny alahady indray dia mitoetra hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny morotsiraka Isava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahona mety hisy ihany ny Erjika isina orana tandrifin-drahona indraindray aty amin'ny ilany andrefan'ny Atitany ho an'ny afovoantany iray manontolo ary ny any Atsimo Atsinanana ny Madagasikara. Ny faritra hafa indrindra ny amin'ny faritra Avaratra Andrefana moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay dia tafakatra 4-30 degré na 5-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Avaratra Andrefana, 2-20 na 3-20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka Atsinanana saika 7-20 ka hatramin'ny 9-20 degré ny maripana ambony indrindra. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary no amaranantsika azy dia saika miamaina aloha manerana ny Madagasikara iray manontolo. Araka izany manantena fiakaran'ny maripana ihany koa isika manomboka amin'ny alatsinainy, na izany na tsy izany aza mety mbola azorana ihany ny manodidina ny Analanjorofo. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay dia misy fiakarana iady eo mety ho tafakatra 5-20 degré zao maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny, 5-30 degré kosa any Beroro, Maheva Tanàna, Mahajanga ary Antsohihy. Morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 7-20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Izay no mahakasika ny toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahalotony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Nijanonao atony amin'ny ankapobeny tamin'ny fahalotony rivotra tamin'ny ity herinandro ity, manodidina fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany ny tamin'ny fahalotony rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.